Faly miarabantsika rehetra indray a tratra izao fotoana manokana izao, fotoana manokana izay andraisantsika fampaherezana avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tiako ary raha sy tombontsoa manokana mitondra izany ho anao sy ho an'ny ankohonanao, ho an'ny tokantranonao tsirairay avy. Ary eto dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny fianakavianao rehetra izay manaraka izao fampaherezana manokana avy amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Ny faniriana dia irina ny mba azahoana hery, azahoana fanantenana ary mba hampiakatra sy hampitombo mandrakariva ny lafiny ara-panahy eo amin'ny fiainantsika ny teny izay horaisitsika amin'ity androany ity. Mialohan'izay dia andetsika hivavaka. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao no ny fotoana omenao anay. Mbola ahafahanay indray mifampahery amin'ny alalan'ny teninao amin'izao fotoana izao. Mamindrafo aminay Tompo ary mamela ny alokaitsy ny tsy fahamendrehanay rehetra. Engane ny teny izay horenesina eto dia mba ho teny velona ao anatinay, hampitombo ny hery ara-panahy indrindra ary mba ho antoka sy hananana fanantenana ho amin'ny famonjena ho anay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ravana malala, anisan'ny andraisantsika fampaherezana amin'ity androany ity dia ny teny izay nataon'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:20 mitomboka eo amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:30. Matthieu 7:20 mitomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:30. Izao no voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po aho. Dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Jesosy eto no miteny, mankanesa aty amiko, mianara amiko, hanome anareo fitsaharana aho. Nahoana izy no miteny an'izany? Tsampany ary fantany ny enta-mavesatra dia tsy inona akory fa ny fahotana izay mitambesatra amin'ny taranak'olombelona. Izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 7:7 tapany voalohany. Genesis 7:7 tapany voalohany. Ny fahatsembohan'ny tavanao no hahazahoanao hanina. Ny fahatsembohan'ny tavanao no hahazahoanao hanina. Ry havana malala, amin'ity androany ity tsika dia mijery izany manokana. Ary inona moa no nahatonga an'Andriamanitra hamoaka izany didy izany? Tsy inona akory fa noho ny fahotana. Teraka ireo fahasahiranana maro, anisan'izany ny fahafatesana, anisan'izany ireo rotorotom-piainana izay iainantsika isan'andro isan'andro. Mandalo izany ny vahoaka maro ankehitriny ary mitady fomba maro samihafa hialana amin'izany, saingy tsy afa-miala, tsy manan-kery akory hanoherana na hialana amin'izany toe-javatra sy ny fahasahiranana enta-mavesatra izany. Zao mantsy no ambaran'ny mpanao salamo ao amin'ny Salamba 8:34. Salamba 8:34. Fa ny eloko efa mihoatra ny lohako, tahaka ny enta-mavesatra izy ka tsy zakako. Eloka, fahotana, enta-mavesatra. Mitaraina noho izany enta-mavesatra izany raha olombelona. Mitaraina noho izany heloka miantra amin'izany ny taranak'olombelona. Ary na dia mitady hery
avy amin'ny alalan'ny tena aza dia ho zava-poana izany rehetrarehetra izany. Dia ny teny ny mpaminany Zakaria toko 1:4 manao hoe: aza mba toy ny razanareo izay natsoy ny mpaminany fa iny hoe izao ny lazainy Jehova tompony maro, miala amin'ny lalanareo ratsy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo, nefa tsy nitandrina izy na ny haino ahy hoy Jehova. Antsoina hiala amin'ny fahazaran-dratsy fanao. Aza mba toy ny razanareo. Inona ireo nataony razana? Niodina, niala tamin'Andriamanitra. Tsy nametraka izany antso ho lahara-pahamehana teo amin'ny fiainana izany, fa nialana izany, notsipahana izany, ny hafarany dia izao fahoriana izao no nahazo ny taranak'olombelona. Natsapa izany Joba. Joba toko 2:20 dia zao no nambarany. Joba toko 2:20 izao no nambarany: mifankazara mitsotoa hianao dia hiadana, izany no ahatongavany soa aminao. Mifankazara, tomoera, miresaha, makanesa eo aminy. Inona moa no ivoahana maraina, hodiana hariva, irotorotoana, fiadanana, fahasambarana amin'ny tadiavina, kanefa raha amin'ny alalan'ny tenantsika, amin'ny alalan'ny herintsika izany dia ho zava-poana hiany. Inona ary no tokony ho atao? Zao no ambaran'ny Jaona raha niresaka Jesosy ao amin'ny Jaona toko 12:7. Jaona toko 12:7 dia zao no ambarany: raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Ary ny Jaona toko 5:7 dia manambara ihany Jesosy manao hoe: dinihonareo ny soratra masina, dinihonareo ny soratra masina, satria ataonareo fa ho aminy no nananareo fiainana mandrakizay, ary ireny ny manambara ahy. Fiainana mandrakizay ny tadiavina. Raha ity tontolo misy atsika ity dia tontolo mandalo. Ity tontolo misy atsika ity dia tontolo izay mora levina, tahaka ny zavona, tahaka ny rivotra. Mandalo izany. Fa Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia niteny manao hoe: raha te hanana fiainana mandrakizay ianareo dia zao, diniho ny soratra masina, diniho ny teny. Io ny manambara. Io zany no ahafahantsika manatona ny Kristy dia ao amin'ny soratra masina. Raha miray amiko ianareo amin'ny alalan'ny teny, nambaran'i Jesosy zany. Jaona toko 4:7. Ny Jaona toko 4:7 dia zao nambarany: fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomeny zao tontolo zao no fanomeko anareo. Fanomezana maharitra, fanomezana mateza. Ambarany: ny fiadanako no avelako ho anareo, fiadanako no avelako ho anareo. Andriamanitra rery ihany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy no afaka niteny sy nanome an'izany hoe fiadanana no omeko anareo. Raha ny fiadanana izay tadiavintsika dia mihelina ihany toy ny rivotra, mandalo ihany tahaka ny zavona, ka tsy azo ianteherana, tsy azo itokiana. Mpaminany Isaia toko 1:7 dia zao no ambarany amin'ny anaran'i Jesosy: avy ary hifandahatra isika hoy Jehova, avy ary hifandahatra. Jesosy dia niteny manao: makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana. Ny mpaminany Isaia dia nampitondrana hafatra manao hoe: avy ary hifandahatra isika hoy Jehova. Na dia tahaka ny jaky, manao ahoana ny jaky? Ny ambarany ato dia zao: ratsy zany matoa ny resahana ilay jaky. Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, io la enta mavesatra izany, dia ho fosy toy ny ora-panala. Ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Tahaka ny sily dia hovana ho toy ny volon'ondry fotsy. Izay ilay fitiavana tian'Andriamanitra
ho apetraka ho an'ny taranak'olombelona. Ry havana malala, ny Jaona voalohany toko voalohany 1:7 dia manambara amintsika manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoko somarina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha miaiky ny fahotantsika isika, raha manaiky itsika fa miaina ao anatin'ny vesatra, miaina ao anatin'ny rotoroto, raha manaiky itsika miaina ao anatin'ny tebiteby isanandro, andao anatona an'Andriamanitra, andao anatona an' Jehova, andao anatona an' Jesosy, izay hany vahaolana tokana hialana amin'izao fahoriana mianjady amintsika izao. Nanao ezaka ny taranak'olombelona hitady fiadanana, natao daholo ny fomba rehetra, ny fahaizana sy ny fahalalana rehetra andaniana vola, kanefa zava-poana ireny fa toa mihazakazaka ho any amin'ny fahoriana, mihazakazaka ho any amin'ny fahafatesana, ary mapalaky ny fahafatesana misy eo amin'ny taranak'olombelona zay zany. Andao anatona an' Jehova isika, izay hany lalana tokana hialana amin'izao fahoriana mianjady izao, izay vahaolana hialana ao anatin'ny memy zay mahazo ny taranak'olombelona. Ry havana malala, mankanesa ty amiko anareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho anome anareo fitsaharana lay ao amin'i Jesosy no ilaitsika kehitriny, fitsaharana zay hitondra fanantenana no angatahtsika sy tadiavintsika amin'i Jesosy ankehitriny. Ny faniriko dia hahita izany fitsaharana izany itsika, hahita fitsaharana ho an'ny fanahitsika isika ao amin'i Jesosy Kristy. Andao hiverina aminitsika, ny tompo ane hombanao, ny tompo ane homba ny ankonanao, ny tompo ane homba ny tokantranonao. Amen. Andriamanitra rainay io, misaotra anao zay nao ny amin'ny teny, engane ny teny hitondra fanantenana ho anay, koa manamasina tompo anay amin'ny fahamarinana satria ny teninao ny fahamarinana. Engane ny teny zay notononona teo ho tonga sy ho tanteraka ary hiparitaka any amin'ny tokantrano tsirairay avy izay mihaino. Eny, na dia tsy nihaino aza dia irinay hanana lay fanantenana vaovao ao aminao indray. Tonononay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.